Toy ny asa sosialy tanterahany fikambanana fary malagasy sy ny tsinjo ireo mponina ravatrano dia tsy namontana indray ity fikambanana ity ka nanolotra trano biriky ho azy ireo. Trano biriky 7 isa izay vitan'ny fikambanana fary malagasy natolotra ireo fianakaviana ravatrano dia tsy namontana. Trano azo 370 moa no noravana dia tsy namontana tamin'ny fangalany orinasa iray tany. Ka ny fianakaviana 7 dia efa nanaiky ankitsim-po ny ala rehefa nahazo toky fa omena trano sy tany ka izao nahazo izany izao. Fa ny efatra kosa ny mbola mijanona eny an-toerana hatramin'izao. 370 zany tena voasoratra atao anaty premier vague fa ny anakevatra zao ireo miboty tany najanona ao anivon'ny tany filatex ireo fa 7 dia efa samy nahazo trano avokoa sy tany. Izay ilazako hoe resabe zany asa hoe tsy nianatra ireo olona ireo tsy naninona dia milona 7 sy ny efatra ve hifandatsy fa 7 efa vitanay nanana trano finenana dia ny heverinay zany fa zava-dehibe toy izay koa ireo akatom-bahoaka hita teo sy ny sisa maro isan-karazany. Andiany voalohany ihany moa izao fizarana trano izao fa raha ny fanazavana ny tompon'andraikitry ny afary dia mbola isy andiany roa ho avy tsy ho ela.